Bonjour, bonsoir à tous. Ndratsika rehetra ny tokantrano ihany samy toerana rehetra izay enontsika ny fampianarana ny tenin'ny Tompo. Voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany ary soran'Andriamanitra indray raha tafahoana indray tsika amin'ity an'ity anohy ny lesona izany. Tsika zany dia zao hoe mianatra ny faminaniana. Dia aty amin'ny Daniel indray tsika izao. Resaka tsika ny amin'ireo firenena izay nisy tany aloha zany, fanjakana lehibe izay nisy zany. Ary mijery izany tsika mandra-pahatonga amin'izao fanjakana misy amintsika amin'izao vaninandro misy antsika izao dia mijery zany tsika amin'ny lafin'ny tantara hoe ahoana ny fipetraka an'ireny teo anivon'ny tantara nisy tokoa ve zany, ary voaporofo ara-tantara tokoa fa nisy ireo fanjakana voalaza ao anatin'ny faminaniana ao amin'ny Daniel ireny izany. Ka eto moa tsika dia mbola miresaka ihany koa zany ilay Daniel toko fafito satria i Daniel toko fafito io zany no mifanandrify amin'ilay apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka raha tsy mazava tsara zany mikasika ny Daniel toko fafito dia tsy mazava koa ny bokin'ny apokalipsy mikasika an'ilay bibidia zany izay niakatra avy tamin'ny ranomasina izay hitantsika fa nanana tandroka folo izany. Ka iresaka mbola iresaka indray zany tsika ilay Daniel toko fafito amin'ny teny ity ary iresaka mikasika an'ilay behera ihany zany tsika mbola noho iny satria mbola tsy tapitra ny fanazavantsika mikasika anazy iny. Dia eo nanovizantsika ny fampianarana amin'ny teny ity kanefa alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka izany. Hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ianao ilay Andriamanitra fahagola, ray ny mandrakizay. Ianao ilay anaran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Eny Tompo Iray Masina, teninao no nanaovanao izao tontolo izao. Ary raha tsy noho ny teninao dia tsy ary izao rehetra izao. Misaotra ray fa noho ny fahasoavanao dia nampahafantaranao izahay ny amin'ny zava-miafy ny teninao dia ny bokin'ny faminaniana izany. Ny amin'ny Daniel sy ny apokalipsy. Eny ray tsy navelanao diso anjarany amin'izany izahay. Satria ny teninao dia manambara manao hoe fa ty filazantsara ny fanjakana ity dia tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao vao ho tonga ny farany. Ary nasehonao amin'ny jaonina mpanomponao zany mba hanambarany amin'ny vahoakanao ny fahamarinanao. Raha io raha hiaraka eto indray ary izay amin'ity anio ity dia aokareny fanahinao no manokatra ny masom-panahinay hamantaranay ny sitraponao. Dia mampianaranay ray ny teninao amin'ny alàna fanahinao masina fa voninnkeny izay vahoakanao. Aoka ny anjelinao Jehovah hitombo manodidina anay ka hiaro anay sy hitantana anay. Aoka izao fampianarana izao tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza na ny fifandraisanay amin'izay vahoaka mihaino ny fampianarana na amin'ny fahasalamana tsirairay avy na amin'ny tokantrano tsirairay avy sy amin'izay mahasana ny fiainana rehetra. Kaninona ny zanatsipika rehefa n'ilay ratsy hoentina manafika anay amin'izany lafiny rehetra izany dia ilay vonina noho ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery sy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahan'i Kristy sy ny fofinaina. Ravy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana sy amin'izay voalaza rehetra teo na dia kely monja aza. Dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao mena voninahitra ianao raha io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Eny Tompo Iray Masina izay miara-mivavaka eto nefa Tompo dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Ary na dia eo aza ny ezaka izay ataonay dia mbola nofa mandrà ihany izahay. Ka indraindray toa mbola mety mora tezitra ihany na mora toana. Indraindray toa mbola latsaka ihany. Indraindray misy teny tsy voahevitra mivoaka amin'ny vavanay na fitoratena mety misy tsy araka ny sitraponao nefa hitolomanay isan'andro anatrehanao. Mifona rainy amin'ny fahalemena eny amin'ny fahotana eny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy io dia io amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Hamariny izay Jesosy io noho ny amin'ny rahanao ary aoka lele rahanao ampihavana anay amin'ny raha izay ny an-danitra. Mehery izay raha eo amin'ny alalan'ny fanahinao andresenay ny fakapanahy. Ary eo ka ny fanahinao ray tantananay ho amin'ny marina rehetra.
ankehitriny ary zay raha io raha hianatra ny teninao indray dia mitenena tompo fa voninkaino izay avoaka anao inaran'i Jesosy amen. Iroso ary sika najanontsika ny lesona farany io zany dia teo amin'ilay hoe bera izany ka ina moa resantsika mikasika an'io bera io izany dia ny zavatra hitantsika hoe ty bera ty dia zao hoe ilay fanjakana zay aseho amin'le bera zany dia zao hoe le bera zany sary anohatra seho fa tsy hoe tsy le hoe amin'ny teny frantsay moa ilazana azy hoe métaphore zay ny ilazany anazy dia sary anohatra zany ny zavatra lehan'iny ny zavatra sehon'iny dia ilay bera zay naseho ty zany dia maneho an'iza ty bera ty maneho an'ilay fanjakan'ny médiane sy ny persiane zany ilay bera maneho an'ilay fanjakan'ny médiane sy ny persiane inona moa nahitantsika le izy koa ny resantsika tao anatin'izay dia hoe rehefa mitehana zany ny tongon'iny zany dia ny anankiray miakatra ny ilan'iny dia io nefa ny resantsika io maneho an'le fanjakana médiane sy ny persiane hoe ny fanjakana anankiray amin'le médiane sy persiane zany ambony amin'le fanjakana anankiray satria fanjakana ao anatin'ny fanjakana zany izy io tamin'ny voalohany hitantsika ilay izy hoe ny médiane no tambon'ny persiane fa rehefa avy eo tsy mbadika ilay izy rehefa tonga teo amin'ny fanjakana kirosy lasa ny persiane indray ny tambon'ny médiane kanefa fanjakana anankiray zany izy io médiane sy ny persiane ary ny velatra be ny io fanjakana io zany tamin'ny fotoana zay nisy azy izany dia ny zavatra hitantsika ihany koa nefa dia zao hoe any amin'ny toko fahavalo satria taty amin'ny toko fahafito no nahitantsika an'izy io zany hoe bera no nanehoana anazy io fa any amin'ny toko fahavalo zany endrika inona indray nanehoananyity fanjakana ity amin'ilay endrika ondrilahy indray zany no nanehoana anazy ilay ondrilahy zay manana tandroka roa dia ny tandrony nefa dia maneho inona indray tandrony iray lava tandrony iray fohy dia maneho an'ilay hoe ny persiane ambony médiane zany fa le fanjakan'ny médiane sy ny persiane zany izy io dia ny zavatra hitantsika nefa dia zao eo amin'le Daniel toko fahafito fa kitsika kely indray va Daniel toko fahafito dia ny andininy fahadimy inona ny zavatra mbola teneniny mikasika an'io bera io izany dia zao ny zavatra teneniny verentsika vakina le andininy fahadimy ary indry koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay mampisondrotra ny ilan-tenany sady nisy taola tezana telo teo am-bavany anelanelan'ny nifiny hoajantsika aloha izy inona zavatra hitantsika teo ihany koa nisy taola tezana telo izy teo am-bavany anelanelan'ny nifiny misy taola tezana telo teo am-bavany anelanelan'ny nifiny inona indray ary ny hevitry ty taola tezana telo eo am-bavany ty anelanelan'ny nifiny ty dia raha mijery an'io zany tsika dia fantatsika tsara fa zany biby bera zany biby mamiravira zany biby bera zany ary hitantsika tsara le izy fa hoe ny bera rehefa tamin'ny resantsika farany iny dia zao hoe rehefa tsy hitan'iny zanany iny dia tena masika le bera ka zay mifanandrify aminy eo dia tafiany ary indrindrandrindra fa raha mikitikitika n'iny zanany iny tena romotra amin'iny mihitsy izy zany hoe ny bera zany tena mamiravira ka rehefa avy miaza izy zany ka mamono zay biby hoaniny eo dia tena hoe amin'ny fomba fiteny frantsay hoe raha io zavatra ao am-bavany io zany le hoe taola tezana telo dia ohatrany hoe le reste d'un repas sanglant zany ohatrany hoe ambina sakafo zay avy ny viraviraina zany io zavatra ao am-bavany io amina sakafo zay avy ny viraviraina zany io ao am-bavany io tahaka n'le any amin'ny amosa moa misy an'izay koa misy fomba fiteny tahaka an'io zany hoe reo bibidia zany rehefa mihinana ny bibidia dia manao misy ambina zavatra ohatr' izany eny aminazy eny jerentsika efa ty amin'ny amosa izy miteny misy fomba fiteny mikasika anazy koa rehefa ohatra ny liona zany zao hoe mihinana ondry dia jereo koa ny zavatra resahany aty amin'ny amosa ity eo kaiky eo any tsy lavitra isika zany amosa toko fahatelo dia vakitsika ny andininy faharoambin'ny folo dia ahoana izy andininy faharoambin'ny folo amosa toko fahatelo ny andininy faharoambin'ny folo izao ny lazain'i Jehova toy ny famonjy ny mpiandrondry ny tongotrondry roa na ny sompontsofina eny am-bavan'ny liona dia toy izany no famonjy ny zanak'Israely izay mipetraka ao Samaria eo anjoro parafara sy eo amin'ny lamba fandrindrina avy any Damaskosy. Feo amin'ilay tapany voalohany no raisika
toy ny famonjy ny mpiandrondro ny tongotr'ondry roana ny sombotsofiny eny ambavany lioana de zany mihitsy izy ny mpiandrondro zany de zao mbola misambotra ze mbola tavela lasan'le liona na tongony lasany ary mbola zay zany le mpiandrony sara tsy avelany ho lasany mihitsy mbola alainy any le sombotongotra lasa iny na sombotsofina lasa iny zay le hoe mpiandrony tsy sara de tahaka an'izay mihitsy le hitantsika eo anatin'ny vavan'ny lebera hoe le ambon'le sakafo zyaviny le biby zyaviny viraviraina iny zany le nahitana le tolatezana telo tao ambavany izany ary mazava ho azy feo am'le andinin'ny fadimy tapany faharoa de zao nyteneniny toko fafito de ny andinin'ny fadimy tapany faharoa de ahoana ozy izy zao nyteneniny eo ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana omana nofobe mitsangana omana nofobe de mazava ho azy satria izy misy tena biby mamiravira nefa ty bera ty dra zany hoe mitsangana omana nofobe navela amiravira mihitsy zany ity bera ty izany ka inona ary ny sary aseho an'ity satria araky le sarantsika teo le biby zay aseho zany de hoe sary alohatra zany le biby métaphore zany io biby io ka ilay tolatezana telo zany zay tao ambavan'ity liona ty ambavan'ity bera ty satria bera maneho an'iza le bera maneho an'le fanjakana grika zany le bera de zao le tolatezana telo io zany maneho fanjakana lehibe anaky telo zay ny anjera teo alohan'ity fanjakana grika ity nisy fanjakana telo lehibe zany teo anivon'izao tontolo zao tam'izany vanim-potoana zany izay lasan'ny grika zany ny fanapahana azy ireo de voalohany am'izany la lidi inona moa le fanjakana lidi ity ny fanjakana misy an'ny Turquie am'izao fotoana io zany no lidi tam'izany fotoana zany tateoriana izy tamin'ny andron'ny fanjakana romanina le fanjakana lidi io lasa natsoina hoe Asie mineure na hoe Asie minora zany fa tamin'ny andro taloha izy tamin'ny andron'ny Daniel de lidi no ny atsonan'io fanjakana io tamin'ny andron'ny Daniel lidi ny atsonan'le fanjakana zany hoe iny territoire misy an'ny Turquie am'izao fotoana zao iny natsona hoe lidi zany de ny Babilôna koa iny ny anisan'ny ngeza indrindra zay lasany zany ny Babilôna satria iny ny empire ngeza indrindra tam'izany vanim-potoana zany de ny Babilôna koa lasan'ny fanjakana grika ary ny farany de ny fanjakana egyptianina zany hoe ny Egypta ihany koa zany aty amin'ny nordny Afrika izany zany hoe ireo zany fanjakana telo lehibe ireo no maneho an'le tolatezana telo zay teo ambavan'ity bera ity zany izay lasan'ny fanjakana grika izany de ny tantara moa no manamariny an'izany zavatra zany satria ny Kirosy de anisan'ny hoe mpanjanaka lehibe indrindra tamin'ny monde antique ny hoe tamin'ny vaninandrony zany ary natsona mihitsy izy hoe maître de l'Iran occidental na hoe izy zany no ataontsika hoe tompon'ny Iran tandrefana zany raha zay ny azo ilazana anazy de amin'ny ao anatin'ny 20 taona monja fotsiny azafady ary diso fanjakana grika ozy izy teo fa diso kely fa manitsy kely fa tsy fanjakana grika le izy teo fa ny fanjakana médiane sy persiane diso kely tam'le izy teo le bera zany fanjakana médiane sy persiane fa tsy grika fa nafangaro kely fotsiny le izy de ilay fanjakana telo lehibe hitantsika teo zany de maneho an'le fanjakana telo lehibe zay lasan'ny médiane sy ny persiane zany de i Kirosy zany de atsona le hoe tompon'ny Iran tandrefana zany de zao hoe ao anatin'ny 20 taona monja izy zany hoe raha raisika le fepitaona zany de hoe taty amin'ny 550 hatramin'ny 530 talohan'ny Jesosy Kristy de hoe ny empiran'ny médiane sy ny persiane zany de hatraty amin'ny ranomasin'ny Méditerranée hatrany amin'ny faritra ny Inde zany hoe tamin'ny Inde Asie sy tany amin'ny Chine iny zany natratratrany mihitsy zany nitatratrany fanjakan'ny empire persa zany ary hita izy io ao amin'ny tradition zany
tradition jiosy am'le hoe talmude satria manana boky zay ny jiosy hoe talmude zany ahitana ny tantaran'ny zanak'Israely de ao anatin'ny talmude zao mihitsy zavatra tenenio vakiko amin'ny teny frantsay kely les citations tenenio zany manao hoe les Perses mangent et boivent comme l'ours, ont des cheveux longs comme l'ours, sont agités comme l'ours. Ny persianina ozy izy de zao mihinana sy misotro tahaka ny bera ary ny volony ozy izy de lava tahaka ny bera ary izy ozy izy de zao le hoe agité zany le hoe ohatrany hoe mifietsiny zany de zay fietsiny tahaka ny fietsiky ny bera ny fihetsiky ny persa zany de tahaka ny bera ny fietsiny na izy mamiravira io de tahaka ny bera ny fietsiny zany izay zany mikasika aniny bera iny zany izay metehana amin'ny tany izy nefa ny ilany ny ilatanany zany miakatra ny anankiray mitehana ambany maneho an'le fanjakana medianina sy ny persianina ary le taola tehizana tao ambavany maneho an'ireo fanjakana telo lehibe zany zay lasan'ny fanjakana persa zany de ny fanjakana Lydia, Babilôna sy ny Egypta izany raha teo amin'ny tantara zany zay hoe voamarina araka ny tantara koa le faminaniny Daniel zany. Ijerindray tsika ary manaraka de ijerindray tsika le biby fahatelo zany inona indray le biby fahatelo resahany eo. Vakitsika eo amin'ny toko fafito ny andiny ny fahaenina. De ao nosy izy ary no ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny léoparde izay nanana ela-borona efatra teo an-damosiny ary biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Inona indray ary ty biby ty? Raha mijery le biby indray zany ianao hoe aiza koa misy biby tahaka an'izany? Zay le teneniko hoe ny biby aseho zany de hoe animaux fantastique zavatra tsy ara-boajanahary zany. Taiza ianao mahita léoparde manana loha efatra zany? Taiza ianao manana léoparde manana elatra efatra zany? Tahaka ny vorona. Kanefa zay zany zay indray naseho amin'ity biby ty ary fantatsika tsara fa raha vao miresaka biby atao anatin'ny faminaniana de inona ndresahan'izay? Manome fanjakana zany zay. Ary indrindra moa fa raha vao biby ndresahana de empire no resahana am'izay zany na hoe fanjakana manjaka amin'ny fanjakana maro izany. Ka iza indray ary ny aseho an'ity ny fanjakana zay aseho an'ity biby léoparde manana loha efatra sy elatra efatra ity. De izy ty zany maneho an'le fanjakana fahatelo teo am'le métal zay hitantsika tany amin'ny Daniel toko faharoa. De iza le fanjakana fahatelo fa maneho ny fanjakana grika izany. Zay zany tsika vao tonga aty amin'ny grika. Nisy diso kely teo, nisy lapsus kely teo lasa hoe grika indray le bera nefa tsy grika le bera teo fa medianina sy persianina. Fa eto amin'ny léoparde zany tsika de zao hoe eto zany vao tonga am'le hoe fanjakana grika tsika ka ty fanjakana fahatelo ity zany maneho an'ity biby léoparde manana loha efatra ty sy elatra efatra ty de maneho an'le fanjakana fahatelo teo am'le metaly tamin'ny nofin'ny mpanjaka Nebukadnezar. Zany biby léoparde zany, inona ny tena karakteristika ny biby léoparde zany? Biby aingam-pandeha zany biby léoparde zany satria manana eo amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny 58 km/h ny léoparde zany. Biby anisan'ny aingam-pandeha zany izy io. Ary zay anisan'ny anehoana n'ity fanjakana ty zany, ty fanjakana grika ty. Zany hoe fanjakana aingam-pandeha zany izy ty. Eo amin'ny resaka hoe fitarana zany ny fanitarany ny fanjakana sy ny fanjanahana zay ataony zany hoe firenena aingam-pandeha izy ty satria anatin'ny fotoana fomonja nahatratra ny firenena rehetra izy. De inona ny dikan'le elatra efatra ihany koa zay ananan'ity léoparde ty? De elatra efatra io zany apina amin'ilay hafainganam-pandehan'le léoparde zany hoe mi-intensifie an'ilay hafainganam-pandehan'le léoparde zany le elatra ananany vao mainka zany izy tena aingam-pandeha. Raha ataontsika hoe ny léoparde zany 58 km/h ny vitesiny efa mandeha aingany zany fa mbola pio elatra zany fa ahoana ny vitesiny zany. Zany hoe le hafainganam-pandehan'le léoparde zany ampinan'le elatra efatra zany anodinany de zao vao mainka mandeha aingana izy. Kanefa le elatra efatra ihany koa de misy dikany. Inona ny dikan'le elatra efatra? Ny elatra efatra de zao mitovy aminy koa amin'ilay hoe loha efatra. Io zany tsy natao hoe efatra fotsiny io
hoe efatra le elany. Voalohany aloha le elatra efatra zao hoe manafaingana azy amin'le fanjanahany iny sy amin'le fanapahana zay ataony. Fa le isa efatra de zao, inona ny isa efatra? Ny isa efatra de zao hoe chiffre de l'homme na hoe chiffre de la terre. De raha amin'ny teny frantsay ny anaovana an'izay de hoe la totalité et l'étendue universelle. Zany hoe manerana ny vazatany efatra zany. Zay le hoe elatra efatra, zany hoe manidina zany izy manao fanapahana iny zany sy manjanaka, aiza izy no mandeha? Any amin'ny vazatany efatra zany izy no mandeha. Any amin'ny vazatany efatra izy no mandeha amin'ny fanapahana. Amin'ny toutes les directions ny andehanany zany. Maninona koa no lazaina fa loha efatra le izy. Satria ny loha zany no maninona? Ny loha no manapaka. Ny loha no mitondra. Raha ny olombelona iza no mitondra antsika olombelona? Ny lohantsika mitondra na ny biby, ny lohany no mitondra an'iny. Satria iny no misaina zany. Fa maninona koa le loha no lazaina fa efatra. De araka le teneniny eo ambany eo ihany. Jerentsika eo amin'le andininy fa aty amin'ny Daniela toko faharoa izy no miteny an'iny zany. Daniela toko faharoa andininy fahasivy amby telopolo. Daniela toko faharoa ny andininy fahasivy amby telopolo. Aty amin'le metaly izy miteny tsara an'izay. Jerentsika kely. Daniela toko faharoa andininy fahasivy amby telopolo. De ahoana izy ato? De zao no niteneniny ato. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana fitsangana ambany no ianao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana, sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Io fanjakana fahatelo io dia lazaina fa maninona? Anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Dia eo zany dia efa hitantsika le izy manao hoe maninona no elatra efatra no ananany. Maninona ny loha efatra no ananany. Dia zao hoe ity fanjakana ity izy dia nomena fanapahana. Inona moa le fanapahana amin'ny teny frantsay hoe domination. Nomena fanapahana amin'ny tany rehetra, zany hoe amin'ny vazatany efatra zany no nomena fanapahana ity fanjakana ity. Nomena fanapahana amin'ny vazatany efatra. Dia le loha nefa le loha efatra zany, ny loha nefa araka le teny antsika teo hoe ny loha maneho an'le inona? Ny loha no midomina ny corps zany, ny lohanao no midomina ny vatanao. Izy nefa manana loha efatra, misy heviny koa zany io loha efatra io. Ary amin'ny fanapahana amin'ny vazatany efatra no idomineny loha efatra io. Dia alohantsika ny idirantsika amin'izay loha efatra zay dia zao, ny zavatra mahatsikaritra ihany koa amin'ity fanjakana ity dia zao hoe raha hitantsika tany amin'ny fanjakana voalohany, ny fanjakana Nebokadnezara, ilay loha volamena izay nampitahana amin'ilay liona. Dia zao hoe ny fanapahana izay nomenan'ny Nebokadnezara dia zao hoe fanapahana atao hoe ahoana filazana azy hoe fanapahana voafé. Jerentsika kely izy zao tsara ny nazavany azy aty amin'ny Daniela toko faharoa andininy fahavalo amby telopolo. Eo akaiky eo ihany. Daniela toko faharoa dia ny andininy fahavalo amby telopolo. Dia zao no resahany azy ato. Andininy valo amby telopolo. Ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza itoerany dia nomena ho eo an-tananao ary nataonao ho mpanjakan'izy rehetra ianao, dia ianao zany loha volamena izany. Amin'ny teny gasy izy dia mazava sy tsara. Fa zao ny zavatra teneniny ato amin'ny teny frantsay amin'ilay andininy fahavalo amby telopolo. Ahoana ozy izy? Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. Nasena ny dominer zany, nasena nanapaka zany ty fanjakana babylonianina ty. Ahoana tsara amin'ny ponina iza ozy izy? En quelques lieux qu'il habite, amin'ny faritra en quelques lieux zany hoe toerana maromaro zany na hoe toerana vitsivitsy zany izay nasena anjakany Nebokadnezara. Tsy izy zany tsy natao anjaka amin'ny tany rehetra Nebokadnezara, fa tamin'ny vanim-potoana zany izy nanana territoire ngeza indrindra amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Fa en quelques lieux no nomena anazy, fa tsy hoe nomena azy ny tany rehetra. Ity fanjakana Grika ity nefa dia zao nomena azy ny tany rehetra, hoe ny fanapahana nomena azy amin'ny tany rehetra ozy izy ny domination. Ny amin'ny Bera indray izay hitantsika teo, dia inona ny zavatra nitenena tamin'ny Bera?
le domination zany raha miresaka le fanapanany am'le berany retsika de ahoana tsara ozy izy ny zavatra nyteneniny teo eo am'le andininy toko fafito raha raisika kely le Daniela toko fafito ny andininy fadimy de zao ny teneniny eo am'le Daniela toko fafito andininy fadimy le tapany farany ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana omana nofobe ozy izy mitsangana omana nofobe amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy de zao ny ilazany anazy io eo am'le andininy fadimy io tapany faharoa ahoana ozy izy lève-toi mange beaucoup de chair inona zavatra miteneny le zavatra teneniny eto ange le teneniny anazy hoe minana nofobe de zao le fanapahana zay ataony amin'ny toerana zay anjakany io le hoe minana nofobe de ity fanjakana bera ty na le mediana sy ny persianina ty de zao hoe nasena nihinana nofobe zany hoe beaucoup zany asena mihinana nofobe hoe beaucoup kanefa ny zavatra tenenina am'le fanjakana grika de zao ny grika tsy nitenenina hoe beaucoup fa avy am'le hoe beaucoup tsika de makany am'le hoe tout adika amin'ny teny gasy kely zay zany hoe asena mihinana nofobe izy fa tsy asena mihinana nofo rehetra raha zay ny azy io lazana anazy ny fanjakana babylonianina zany de zao nasena nanjaka amin'ny faritra voatendry ny fanjakana mediana sy ny persianina nasena ninona nasena nanjaka amin'ny toerana lehibe fa ity fanjakana grika ty de nasena nanjaka amin'iny amin'ny tany rehetra zany hoe nivelatra be le fanjakana grika zany raha oharina am'le fanjakana teoloha zany hoe io fanjakana manerana ny vazantany efatra io zany de nomena any fanjakana grika rery any izany izy io io fanjakana io araky ny hitatsika de zao plus complète io zany hoe amin'ny fahafenona zany io fanapahana grika io universel manerana ny vazantany efatra plus profonde satria io fanapahana zay ataony io de mitsofoka hatramin'ny fanovanany civilisation de l'époque hoe fanovanany civilisation nisy tam'izany andro zany amin'ny resaka ara-culturel ara-kolotsaina zany io na eo amin'ny resaka ihany koa fotom-pisainana io satria ny fotom-pisainana grika nampidirina tamin'ny fanjakana zay nozanahany ary hitatsika fa na am'izao fotoana zao range mbola hita eo amin'ny monde occidental ihany zany io civilisation grika io izany de raha mijery sika ny amin'ny resaka hoe faminaniana de raha mamitana kely ny zavatra nyresantsika farany iny de zao hoe tamin'ny taona 331 tamin'ny taona 331 i Alexandre le Grand nandresy any Darius III de nitsofoka tany Babylone sy Susa izy satria Babylone Susa zany no isan'ny toerana ngeza be tamin'iny faritra Mesopotamie tamin'ny isan'ny Babylone iny de rehefa resiny Darius III zany de nitsofoka tany Babylone Susa izy nakarena be tany Susa izy de rehefa nahazo arena be tany Susa izy ny arena azony tam'izany satria fantatsika tsara fa ny arenany mediana sy ny persianina de maneho an'ilay volafotsy de ny arena be zay raisiny tam'izany nahatratra 50 000 talents d'argent valeur am'izany 50 000 talents d'argent zany tam'izany vanim-potoana zany raha oharina amintsika am'izao fotoana zao zany de mahatratra plusieurs milliards zany d'euros zany hoe amina milliards maro zany ny valeuran'izany am'izao vanim-potoana izao de lasany Alexandre le Grand nampanjakany grika daholy ny fanjakan'ny persa izany ka rehefa lasa ny fanjakany de nalainy mihitsy moa ny titre n'le mpanjakan'ny persa hoe zany roi de perse lasa izy ny nakan'izay titre zay hoe roi de perse i Alexandre zany vokatra n'izay nefa de zao manino tsika miresaka an'izay satria iresaky tsika mikasika le hoe domination le hoe loha efatra makany amin'ny vazantany efatra iresaky tsika mikasika hoe maninona le loha efatra amin'ny vazantany efatra satria ny mpanjakan'ny grika de zao fantatsika fa Alexandre le Grand ny mpanjakan'ny grika izy no nanjanaka an'ireo firenena maro reo de alohany atokavantsika amin'izay de zao mijery sika ny amin'ilay fanjanahana zay nataony Alexandre rehefa azony Alexandre ny
fanjakan'ny persa zany na ny persianina de zao tsy nijanona teo izy fa am'le izy manana an'le rapidité nyity amin'ny alalan'ny afainganam-pandehany sy amin'ny alalan'ny elatra zay ananana de zao naninona nataony namaky ny tendrombohitry ny azia izy nidina trany amin'ny tany lemaka ny Inde izy ary tamin'ny 7 taonany no nanjaka nanerana ny vazantany efatra izy mbola jeune angizy ny navita nanjanaka zany zay mahatonga azy hoe vetivety kely zany nanaovana an'le fanjanana 7 taona izy voazanany daholo ny vazantany efatra zany zay nisy fanjakana lehibe tamin'izany vanim-potoana izany ny zavatra nisy anefa de zao zany hoe au sommet de sa gloire amin'ny faratampon'ny fahalehibiazana iny tratry ny aretina tapiko i Alexandre le Grand rehefa tratry ny aretina izy de zao nahafaty azy io aretina io matin'le aretina izy vokatry ny inona io vokatry ny fanjanahana zay nataony satria tsy niato mihitsy izy fa niazakazaka foana nandeha nanjanaka any ka na ny firenen'ny Grika zay nialany ary tsy tafaverina tany Grika tsony angeza fa maty tany amin'ny toerana zay ny zanahany tany no nahafaty anazy vokatra ny abus zay nataony zany na ny fanaparitany fanjakana zay nataony de rehefa maty ary Alexandre le Grand tratra ny aretina inona ny zavatra nitranga nanana lieutenant anankiefatra i Alexandre le Grand ireo lieutenant anankiefatra ireo no nizaran'ny fanjakan'ny Alexandre le Grand na nizaran'ny fanjakana Grika ireo lieutenant anankiefatra reo zany no nizara ny fanjakana Grika izany de any amin'ny 9 moa izy no mizara no manambara tsara an'izay vakitsika kely aty amin'ny apokalypsy 9 any apokalypsy 9 no manazava an'izay izy ary aty amin'ny apokalypsy azafady ary aty amin'ny Daniel 9 de asehony amin'ny biby hafa indray ilay fanjakana Grika inona indray ny biby anehoany azy eto raha metaly volafotsy izy tao amin'ny 2 amin'le tsangambato lehibe aty amin'ny 7 izy maneho an'le bera ary amin'ny 9 izy maneho an'ilay ondrilahy nanatandroka roa io zany maneho an'ilay mediana sy ny persianina ilay fanjakana Grika indray de zao any amin'le metaly izy maneho an'ilay fanjakana varahana aty amin'ny 7 izy maneho an'ilay léoparde manana loha efatra sy manana elatra efatra aty amin'ny 9 izy de maneho inona indray maneho osila indray izy aty amin'ny 9 osila indray zany ny asehon'io fanjakana Grika io aty amin'ny 9 de hojeretsika kely mikasika an'izay Daniel 9 andininy 5 ka hatramin'ny 9 de zao ny tenenany azy ato Daniel 9 andininy 5 sy ny 9 ary raha mbola nandinika aho dia indro nisy osila nivoaka avy tany andrefana ka nitetin'ny tany rehetra nefa tsy nikasika ny tany ary ilay osila dia nanana tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony ajantsika aloha le vaky teny eto aloha zany zavatra hitantsika de zao hoe avaiza ty osila ty avany andrefana ozy izy no nivoan'ilay osila fantatsika tsara fa avaiza no misy ny tany Grika any andrefana no misy ny tany Grika de zao nitetin'ny tany rehetra ozy izy io le resaka le resahantsika teo le hoe fanapahana amin'ny tany rehetra nefa tsy nikasika tany maninona zany tsy mikasy tany manana elatra efatra izy anydinana metafora ny ilazana anazy io ary ilay osila dia nanana tandroka lehibe teo nelanelan'ny masony manana tandroka lehibe izy fantatsika tsara ny endriky ny tandroka zany fa maneho iny zany maneho mpanjaka zany raha vao miresaka tandroka tsika dia mpanjaka no resahan'izay de ozy izy nanana tandroka lehibe izy teo nelanelan'ny masony ary izy nakeo amin'ilay ondrilahy nanana tandroka roa ary izy nakeo amin'ilay ondrilahy nanana tandroka roa izy indray ilay ondrilahy manana tandroka roa efa ny anarantsika io ilay bera io lazay lebera fanjakan'ny mediana sy ny persianina io ao amin'ny 7 de lazaina fa ondrilahy manana tandroka roa izy ao amin'ny 7 izany hoe ity osila ity manana tandroka lehibe eo nelanelan'ny masony de zao naninona nakeo amin'ilay ondrilahy nanana tandroka roa
dia ilay efa hitako nitsangana teo amorony ony ka nanazakazaka azy tamin'ny fahatezeran'ny heriny ary hitako nanatina eo anilan'ny ondrolahy izy dia nisafoka taminy ka namely ny ondrolahy ary nanapaka ny tandrony roa ka tsy najanona teo amin'ny lohany intsony ilay ondrolahy ary nazerany teo amin'ny tany ka nohitsakitsainy ary tsy nisy nahavonjy ilay ondrolahy teo anatrehany izany eo aloha ajanontsika indray ny 17 tonga le osolahy avy any manan'ilay tandroka lehibe eo nelelelan'ny masony iny nandeha nanototo ilay ondrolahy nanana tandroka roa izy no hitsakitsahany zany io le fandresen'ny fanjakana grika any fanjakana médiane sy ny persianina nandraisan'ny Alexandre le Grand an'ilay titre manao hoe izy nouveau roi de Perse zany roi de Perse satria resiny le fanjakana médiane sy ny persianina dia ahoana izy amin'ny 19 ary dia niahery indrindra ilay osolahy nefa noho ny nahery izy dia tapaka ilay tandrony lehibe ary nisy efatra lehibe nipotra ny solo ny fanandrify tamin'ny rivotra efatra ny lanitra mazava be nge zany raha nanaraka tsara le fanazavana zany tsika dia azotsika tsara zany rehefa nahery indrindra zany hoe au sommet de sa gloire au sommet de sa puissance amin'ny faratapon'ny fahalehibiazany dia zao dia nahery indrindra ilay osolahy nefa noho ny nahery izy dia tapaka ilay tandrony izy nefa le mpanjaka teo tapaka ilay tandrony inona le tapaka tandrony iny izy le maty noentin'ny aretina io resahantsika teo tapaka ilay tandrony lehibe ary nisy efatra lehibe ny solo azafady ary nisy efatra lehibe nipotra ny solo ny falandrify tamin'ny rivotra efatra ny lanitra zany hoe rehefa tapaka zany le tandrony lehibe iny dia nisy tandroka efatra lehibe indray nipotra avy eo dia iny tandroka efatra lehibe iny ozy izy naninona ny solo iny zany hoe ny solo le tandroka voalohany le tandroka lehibe efatra zany ny solo le tandroka tapaka dia naninona ny fanandrify tamin'ny rivotra efatra ny lanitra ireo zany lasa nanjaka tany amin'ny rivotra efatra ny lanitra le tandroka lehibe zany eo nelelan'ny masony le voalohany zany dia zao eo amin'le osolahy dia maneho an'izy maneho any Alexandre le Grand le tandroka efatra lehibe rehefa tapaka le tandroka lehibe dia zao le tandroka efatra lehibe no nandimby azy dia izy aleo tandroka efatra lehibe reo dia le lieutenant anaky efatra ny Alexandre le Grand reo lasa nanjaka tamin'ny vazatany efatra zany hoe nozarain'izy ireo zany le fanjakan'ny Alexandre le Grand lasa nizara efatra zany le fanjakan'ny Alexandre le Grand ary lasa mpanjaka efatra no nitondra ilay fanjakan'ny Alexandre le Grand dia jereo tsara fa zao nitenenany azy aty amin'ny 920 sy ny 20 ahoana ozy izy Daniela 9:20 sy ny 20 ary ny osolahy lava volo dia ny mpanjakan'ny Grisi teneniny tsara mihitsy hoe Grika edy eto ary ny osolahy lava volo dia ny mpanjakan'ny Grisi ary ny tandroka lehibe teo nelelan'ny masony dia ny mpanjaka voalohany maneho ny Alexandre le Grand io zany ary ny amin'ilay efa tapaka ka nisy efatra nitsangana nandimby azy dia isy fanjakana efatra hitsangana avy amin'ny jentilisa nefa tsy mitovy hery aminy maninona moa lazaina fa tsy mitovy hery aminy satria lasa nizara nge le fanjakana lasa nizara efatra le izy lasa fanjakana efatra zany le izy manerana ny vazatany efatra fa tsy fanjakana ray intsony fa mbola lazaina fa fanjakana grika zany reo satria niena le herin'le izy satria lasa nizara ilay fanjakana ary ny zavatra mahavariana amin'le izy zany dia zao hoe ny zavatra mahavariana amin'le izy dia zao hoe ny zavatra hitantsika teo aty amin'le 7:1 kitsika kely izy io ahoana izy amin'ny 7:1 dia zao ny teneniny eo mikasika le léoparde ary noho ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy afaka koa toy ny léoparde izay nanana ela-borona efatra teo an-damosiny ary biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy zany hoe ty fanjakana ty dia niteneniny eto hoe nomena fanapahana izy zany hoe io fanjanana zay nataony io na fanapahana nananiny io zany hoe tsy avaminy zany izy io fa avaminiza zany io fanapahana io c'est une grâce ozy ny fiteneny zany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra zany io
ohatra ny fanjakana rehetra zay manjaka hoe tsisy fanjakana manjaka eto ambon'ity tany ity raha tsy Andriamanitra no manomeny zany. Mety itentsika manambara manao hoe ka coup d'état nge nazony fitonjany ka nanao kolikola nge nanao an'izao io e ka namono olona nge hoe Andriamanitra mametraka amin'ny mpanjaka izy manaisitra ny mpanjaka. Misy antony zany rehetra zany. Fa zao matateraka ny faminaniana nefa zany rehetra zany. Mety itentsika hoe nahoany Rajoelina ny eo amin'ny fitondrana, nahoany Macron ny eo amin'ny fitondrana, nahoany zao misy antony io. Zany hoe manaraka faminaniana daholo zany reny zavatra rehetra reny. Manaraka ny planina n'Andriamanitra daholo zany. Fa tsy hoe Nebokadnezara ny teo fitondrana zany Nebokadnezara zany dia mieritreritsika hoe olona tsara fanatsany fa tena nanana ny toetra ny tena mahatsiraviny zany Nebokadnezara zany. Kirosy zany tena nanana misy zavatra tsy nentina ataony koa. Alexandre le Grand nisy zavatra tsy nentina ataony koa. Fa reo no napetraka Andriamanitra teo nitondra ny fitondrana tamin'izany vanim-potoana zany. Eran'ny vazantany efatra. Atateraka ilay faminaniana. Planin'Andriamanitra satria izy tantarany tany dia tadiditsika tsara fa dia zao tsy mandehandeha fahatany ty tantarany tany misy atsika ty fa manaraka ny planina n'Andriamanitra. Tsika zany manaraka iny, manaraka faminaniana tsika. Ao anatin'ny faminaniana tsika amin'izao vanim-potoana zao. Dia zao izy hoe la domination lui fut donnée nomena anazy ny fanapahana izy. Dia zay hoe ny fanapahana zany zay ananany manam-pahefana dia zao. Reny raha vao misy mirehareha reny dia tadidio tsara nazo Nebokadnezara, nahetra n'Andriamanitra nge Nebokadnezara. Satria eritreretra jere ty Babilôna lehibe izay nataoko ty. Nahetra n'Andriamanitra izy. Fa Andriamanitra no mametraka ny mpanjaka, izy no manaisitra ny mpanjaka. Ka zay zany ilay izy hoe ny fanapahana dia zao tsy amin'ny fahendren'olona na fahalalana fa avy amin'Andriamanitra. Ary tsy ho an'ity fanjakana Grika ty ihany fa tahaka ny fanjakana rehetra izany. Iresaka indray tsika ny fanjakana manaraka, iresaka zany tsika ilay biby fahaefatra eto. Ilay biby mahatsiravina ozy izy tsika. Vakitsika an'izay ary Daniel 7:7. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho. Ary indro ny fahaefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra. Ary nanana ny vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy. Ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony. Ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Dia misy sary eseho antsika ihany koa izay hoe satria tsy fantatsika izay mety hoendrika an'ity biby ity fa sary eseho eto zany dia biby mahatsiravina. Biby arak'ilay teneniny teo. Biby mahatsiravina sady matanjaka ao izy no mahery indrindra, manana nify vy izy. Manana manana tandroka folo izy. Manana tandroka folo izy. Dia maneho an'izy andray zany ty biby fahaefatra lehibe ty. Dia zao tsy maintsy manao fampitahana foana tsika zany hoe misy parallelisme foana ataontsika zany amin'ilay metaly zany. Dia maneho an'ilay fanjakana fahaefatra eo amin'ilay metaly zany ty biby fahaefatra ity. Dia izy moa ny fanjakana fahaefatra teo amin'ilay metaly fa ny fanjakana vy zany dia ny fanjakana romanina zany. Ka ty biby mahatsiravina ty zany dia zao maneho an'ilay fanjakana romanina zany ity biby mahatsiravina ity. Ary hitantsika fa satria lazainy izy fa biby mahatsiravina. Biby amin'ny teny frantsay mantsy nilazana anazy dia hoe terrible izy, épouvantable, extraordinairement fort. Zany hoe zavatra telo zany no ilazana anazy. Amin'ny teny gasy dia lazainy hoe biby mahatsiravina izy, matanjaka izy sy mahery indrindra izy. Zany hoe ny superlativa zany omena ty fanjakana ty. Dia zao zavatra telo foana ny ilazana anazy io. Ny karakterizena n'ity biby ty. Raha mijerisika any amin'ny toko faharoa dia zavatra telo no ilazana anazy io. Raha mijerisika aty amin'ny toko fahafito, zavatra telo no ilazana anazy io. Jerentsika kely any amin'ny toko faharoa andininy fahefapolo any. Ao no izy toko faharoa andininy fahefapolo. Raha miresaka ny biby io tsika. Dia zao no ilazana anazy io. Ary ny fanjakana fahaefatra dia ho mafy toy ny vy. Fa toy ny vy manoritory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra. Ary toy izany no famakivaky ny vy ireo rehetra ireo. Dia toy izany no hamakivaky iny sy anoritoroany azy.
amin'ny teny gasy le izy tsy haiko tsara no manavaka le izy ialako tsiny kely zay fa ovakiko amin'ny teny frantsay le izy de hoadikako kely le izy de zao no tenenany azy eo am'le andininy fa efapolo. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Zavatra telo zany no zavatra teneniny eo. Inona zavatra teneniny? Brise ozy izy. Zany hoe tena maninona zany izy ty? Zany hoe mandrava zany, manimba. De faharoa manaraka an'izay, inona koa ny zavatra resahany eo? Rompt tout ozy izy, manapaka. Ary fahatelo farany de zao manapotika tanteraka, met tout en pièces ozy izy. Zany hoe ty fireneny ty zany zay tratrany de zao potika sarava tsisy raisina intsony, zavatra telo no lazany anazy teo. Zavatra telo no ilazany anazy io. Ezahako ihany lizy variana amin'ny teny gasy raha ohatra ka hoe aiko manasaraka lizy eo somary sarotsarotro ihany. Ary ny fanjakana faefatra dia mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro izy sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, dia toy ny famakivaky ny vy rehetra dia toy izany koa ny hamakivaky iny sy anoritoro ny azo izy. Aty amin'ny toko fahafito indray izy dia lazaina fa inona indray ilay fanavana ataony anazy eo. Toko fahafito andininy fahafito. Dia lazaina hoe matanjaka hozy izy, mahatsiravina hozy izy, ary mahery indrindra. Amin'ny teny frantsay lazana anazy eo dia zao terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Zany hoe terrible zany zavatra mampatahotra nge zany. Ohatrany hoe avy amin'le resaka hoe terreur terroriste zany, zavatra mampatahotra zany. Épouvantable zany zavatra mahatsiravina, tsy hitanao misy zavatra mahatsiravina anao reny. Extraordinairement fort, mafy, tena hoe matanjaka ty firenena ty zany. Dia aty amin'ny andininy fahatelo amby roapolo izy dia mbola misy zavatra resahany ihany koa reo. Aty amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo. Dia ahoana ozy izy? Izao no lazainy anazy ato. Andininy fahatelo amby roapolo. Izao no lazainy ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra aty ambony tany, izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra, sady andrava ny tany rehetra ary anososo sy anoritory azy. Telo koa ny lazany anazy eto. Andrava ny tany rehetra ozy izy, anosioso ozy izy sy anoritoro azy. Zavatra telo foana zany ilazaina mikasika an'ity biby ity zany. Inona nefa ny zavatra anankiray ihany koa mikarakterize an'ity biby ity, zay hitantsika tary amin'ny toko faharoa. Le biby faefatra dia lazaina fa izy ilay vy zany eo amin'ny tongotra iny, hoe tongony vy ozy izy. Dia le fanjakana romanina nefa no maneho an'ilay tongotra vy io. Hitantsika ihany koa izy aty amin'ilay biby faefatra mahatsiravana ity, manana inona le biby faefatra mahatsiravana? Nifony izy dia iny, tahaka ny vy koa ny nifony izy. Lazaina fa tahaka ny vy koa ny nifony. Toko fahafito ny andininy fahafito. No ny afaka zany dia nahita tamin'ny fahitanana amin'ny alina ary indro ny faefatra biby mahatsiravana sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy. Lazaina fa manana nify vy lehibe izy. Io zany maneho an'ilay fanjakana vy eo amin'ilay metaly zany. Inona moa no hevitra an'ilay vy rehefa niresaka tany amin'ilay metaly tsika dia zao hoe ny vy dia zao hoe maneho an'ilay force zany na maneho an'ilay puissance. Zany hoe maneho le hery zany le vy. Fanjakana vy zany tena hoe amin'ny hery zany fanjakana hoe maneho le hery zany le vy. Ka ity fanjakana romanina ity fantatsika tsara fa na ny bouclier io, na ny fiarovatratrany io, na ny kaskany io, na ny glaive zay ampiasainy io, ny épée zay hoentiny zany dia vy daholo zany no nampiasain'izy reto zany. Dia mazava ho azy raha miteny izy eo amin'ilay andininy fahafito hoe zay hohanin'izy ity dia zao ho motsamotsana sy ho potika sy vohitsakitsaka ary tsisy ho hisy sisa tavela fa dia ho met tout en pièces ny zavatra rehetra hozy izy. Zany hoe zay tratrany zany dia motsamotsana sy vohososa ary rava avokoa zany. Zany nefa tsy atao mahagaga satria nahoana raha eo amin'ny tantara koa ny teny, raha eo amin'ny tantara koa ny zoina dia ny empire romanina dia malaza amin'ny hoe amin'ny teny frantsay moa miteny anazy hoe qui brise tout sur son passage. Zany hoe mandrava ny amin'ny rehefa mandalo, rehefa manafika zany izy na mandalo dia zao mandrava sy manapotika izy. Ary indrindrandrindra raha hoe misy firenena hoe tonga izy
anjanaka n'iny firenena iny kanefa manohatra azy ny firenena iny dia efa niraisika ohatra teto hoe betsaka nge ny firenena nanohatra ny romanina ka potika tahaka ny Carthage zao tany faritra Tunisie ny Afrique du Nord zany nanohatra ny fanjakana romanina fa poteny romanina le firenena tsisy sony tahank'izany koa ny Gaule teto Frantsa poteny romanina ihany koa ny Gaulois teto Frantsa dia moa le fandraisantsika teo hoe arak'le teny zany eo amin'le andininy fafito averiko tsara le izy teo amin'le tapany faharoa manao hoe nihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary nefa no biby rehetra teo anoloana izy sady nanana tandroka folo izy nihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony zany hoe tena manotaota sy manitsaka izy zany mandrava tanteraka zany izy zay mahatonga ny hoe rehefa Sezara rehefa avy manafika ny fahavalony iny Sezara ka nisy nanohatra anazy dia ozy izy manao hoe je suis venu j'ai vu et j'ai vaincu tonga ao izy izy nahita ao izy izy ary nandresy ao izy izy dia normal be raha niparitaka koa ny fanjakana romanina zany hatramin'ny faritra Angleterre iny ka hatrany amin'ny on'ny Efrata zany hatrany faritra Babilonia faritra ny Irak amin'izao fotoana zao iny hatrany amin'ny Afrique du Nord iny zany ny lasany dia misy any Tunisie amin'izao fotoana zao moa zany dia fantatsika fa zay moa le izy hoe amin'ny alalan'io herim-biany io zany io no nandresen'ny romanina ny fahavalony ary io no nafahany ihany koa nanapaka ny territoire maro satria nandritra ny 500 taona ny fanjakana romanina no nanjaka dia amin'ny fomba ahoana ny fomba nafahany nitazona izay fanjakana io fa avy amin'le herim-binanana satria te-himbiny teo an-tanany ny tantana ny namehezany an'ireo territoire zay azony zany amin'ny alalan'ny miaramilany sy amin'ny alalan'ny administration dia amin'ny alalan'ny tehimby io zany no nanaovana le hoe Pax Romana na le hoe Paix Romaine mba hisin'ny filaminana amin'ny fanjakana zay nitazominy izany farany ary resantsika farany zany dia zao hoe alohan'ny amaranantsika ny fotoana misy zavatra mahasamihafa kely raha mijery sika teo amin'le tsangam-bato lehibe dia hitantsika tany voalohany hoe niainga antsika tamin'ny lovolamena tratra volafotsy sy tanana volafotsy kibo varahana sy fevarahana ranjo volafotsy ranjo vy azafady ary ratsatongotra vy sy tanimanga inona ny fahasamihafiana hitantsika tao anatin'io tsangam-bato lehibe io dia ny fahasamihafiana hitantsika tao dia zao hoe tary amin'le ratsatongotra satria nisy tanimanga tany zany hoe tsy nisy metaly tsony zany lasa nisy tanimanga ndray nifangaro tamin'le vy iny zany le fahasamihafiana hitantsika tany amin'ny metaly aty amin'ny reto biby reto indray zany hitantsika dia zao ny fahasamihafana hitantsika dia zao hoe aty amin'ilay biby faefatra no ahitantsika ihany koa le fahasamihafana inona zavatra hitantsika eo amin'ny biby faefatra io zay mbola tsy niresahako teo le izy fa hitsofoka amin'izay mantsika dia zao misy tantsika efa misy tandroka folo amin'ny biby faefatra io ary amin'ny tandroka folo io nefa dia zao isy zavatra hipotro amin'io tandroka folo io zany hoe isy tandroka kely mipotro amin'io tandroka folo io anjera tandroka anankitelo ary isy tarehin'olona eo amin'ilay tandroka kely zany hoe ny fahasamihafana zany zay ho hitantsika indray aty amin'ity resaka biby ity aty amin'ny toko fafito dia zao ato amin'ity tandroka kely ity zay mipotra eo anelanelan'ilay tandroka folo zay misy tarehin'olona amin'ilay tandroka kely io ndray zany fahasamihafana zay hitantsika dia ho resahantsika mikasika an'io zany fa alohan'izany nefa dia zao tsy maintsy resaky sika an'ilay tandroka folo hoe inona indray ireo tandroka folo ireo ka alohany zany idirana amin'le tandroka folo dia zao manao récapitulatif kely tsika zany amin'ilay ino izy ity amin'ilay zavatra hitantsika zany dia misy sary aseho aketo zany dia manao parallélisme kely tsika amin'ilay tsangam-bato lehibe any amin'ny toko faharoa sy ireo biby zay hitantsika ato amin'ny toko fafito dia na misary zay hitantsika eo zany
dia zao ny zavatra misy eo hoe ny lovolamena mifanandrify amin'ilay liona manana elatra. Ny tratra volafotsy sy ny tanana volafotsy maneho an'ilay bera manana tolatezana 3 eo amin'ny vavany izay mitanila miatehana. Ny kibo varahana sy ny fevarahana mifanandrify amin'ilay leoparda manana loha 4 sy elatra 4. Ary ny tongotra via maneho an'ilay biby mahatsiravina. Ny tongotra vy maneho an'ilay biby mahatsiravina ary ilay visy tanimanga eo amin'ny ratsatongotra io mifanandrify amin'ilay tandroka 10 izay hitantsika amin'ilay biby mahatsiravina. Dia hitantsika moa fa mbola isy tandroka kely potra eo anelanelany tandroka 10 io izay misy ilay tarehan'olona. Ka tapitra ny fotoanantsika ka nresantsika indray amin'ny lesona manaraka zany dia iresaka indray zany tsika mikasika ity tandroka 10 ity. Ary rehefa vita ilay tandroka 10 dia iresaka ilay tandroka kely tsika zany hoe inona indray tandroka kely io. Fa dia izay ny lesitsika amin'ny teny ity. Soranany tombo zavatra rehetra hivavaka tsika marana ny fotoana. Jehovah-Manitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa no fahasoavanao iray no nahafahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao ka nandroso tamin'ny fampianarana. Somary sarotra ny lesona kanefa ny matoky sy mino zay fa ny fanahinao nokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao. Manamasinanay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Sorato ampony iray ny teninao ray ataovy ao an-tsainay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao. Ary io ka izay nambolenao raha io dia tsy hanan'ilay ratsy fahifanana izany na dia kely aza. Misaotra tomporay masonao. Ary ny fotoananay manaraka dia apetraka eo am-pilatananao sahady mba tsy hisy arombaka n'izy eo am-pilatananao. Dia ray ny anaranao raha io dia ray ny anaranao Kristy io. Ny anaran'i Jesosy nandratan'izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia manao velomantsika baibai daholo tahin'Andriamanitra daholo. Manaraka indray ry.